Anolotrana rahaba tompoko. Azo vana kokoa ny ora-pahavaratra amin'ny herinandro ity saika manenka amin'ny faritra maro eto Madagasikara, afa-tsy nany amin'ny morontsiraka avaratra andrefana, afovoany andrefana ary atsimo andrefana ihany no omaina ny andro amin'ny ankapobeny. Na izany na tsy izany aza ao anatin'ny vanim-potoana fahavaratra isika izao dia mety hisy orana tandrifin-drano iserana ihany amin'ireo amorontsiraka ireo. Itsikilan'izay ihany koa dia mety anatombo kokoa ny rotsakorana indrindra ho an'ny tapany atsimon'ny afovoantany manomboka amin'ny alarobia ho avy izao. Misy mihitsy fampitandremana mahakasika izay mety ho fahabetsahany rotsakorana izay satria mety anodidina eo amin'ny 4 hatramin'ny 20 milimetatra ny tany rotsakorana ao anatin'ny 420 ora monja. Fampitandremana amin'ny loko maitso ho an'ny tapany atsimon'ny fatra Analamanga, ny distrikan'ny Manosy Beanala, Marolambo, Ifanadina ary ny ilany atsinanan'ny fatra Ivakinankaratra, Moromani ary Matsiatrambony. Entanina zany ny ponina amin'ireo toerana ireo mba hiomana amin'izay mety ho fahabetsahany rotsakorana izay indrindra ireo izay mipetraka an-tanan-dehibe sy mipetraka amin'ny toerana moratondraka. Entanina foana ihany koa anaraka tsakany sandava ny toromarika omena manam-pahefana ny fotony mba hisoroana ny loza mety iseho. Raha ny sary azo avy amin'ny zanabolana ihany koa dia misy an'ity rivo-doza vainsa ity ao amin'ny tendrony atsinana ny fahadra-masina misy atsika izay vinavinaina tsy andalo aty Madagasikara ary tsy ahakasika atsika ihany koa ary tsy hisy fiantraikany amin'ny toetry ny andro eto Madagasikara. Ato anatin'ny 5 andro avy dia tsy hisy rivo-doza mety ahakasika na andalo eto Madagasikara. Andao jerena amin'ny antsipriany ary vinany toetry ny andro ho amin'ny rahampitso maraina. Mety hisy tandrifin-drahona iserana vao maraina ny morontsiraka mifatry Sofia sy Boeny, mifatra hafa moa dia omaina ny andro amin'ny ankapobeny na andrahoana vitsy. Mety ho sembana andrahoana ihany vao maraina fa hisy zava-miandalana ihany zay rehefa misandratra andro ho an'ny afovoantany sy any amin'ny faritra avaratra andrefana ary any amin'ny faritra avaratry Madagasikara iny. Raha ny tolakandro kosa indray dia hiverina andrahoana miandalana ary mety arahana orana tandrifin-drahona raha ankotroka indraindray ny ankamaroan'ny faritra maro eto Madagasikara indrindra ho an'ny afovoantany sy ny faritra avaratra ary morontsiraka atsinanan'ny nosy. Ny morontsiraka atsimo andrefana, afovoany andrefana ary avaratra andrefana kosa dia omaina ny andro amin'ny ankapobeny. Andrahoana na anjombona mety hisy ihany ny erzika isina tandrifin-drahona indraindray ho an'ny atitany ny faritra atsimo andrefana, ny faritra Iorombe ary ny atitany ny faritra Androya sy Anosy. Raha mahakasika ny maripana indray manodidina eo amin'ny 20 hatramin'ny 130 degré ho an'ny afovoantany, 420 hatramin'ny 430 degré morontsiraka atsinanana ary 220 hatramin'ny 430 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. Tazantsika amin'izao fa manodidina eo amin'ny 530 degré na 930 degré mihitsy aza indraindray ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra atsimo andrefana sy Boeny. Amin'ny vinany toetry ny andro amin'ny alarobia kosa indray ary dia omaina hatrany aloha ny any amin'ny morontsiraka avaratra andrefana, afovoany andrefana ary atsimo andrefan'ny Madagasikara iny. Ny faritra hafa kosa dia miandrandra oram-baratra avokoa. Araka nefa natsidika teny am-piandohana dia mety anatombo kokoa ny rotsakorana ho an'ny tapany atsimony afovoantany ka entanina ny ponina amin'ireo toerana ireo zany mba hiomana amin'izay mety ho fahabetsahany rotsakorana izay. Raha mahakasika ny maripana indray tsy dia misy fiovana misongadina aloha fa eo amin'ny 17 hatramin'ny 30 degré ho an'ny faritra anatiny, 420 hatramin'ny 430 degré morontsiraka atsinanana ary 320 hatramin'ny 430 degré ho an'ny ilany andrefana, 530 na 930 degré eo foana ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra atsimo andrefana sy Boeny. Amin'ny vinany toetry ny andro amin'ny alakamisy ary namaranantsika sahady dia saika mbola hitohy hatrany aloha ny ora-pahavaratra manenka amin'ny faritra maro eto Madagasikara, afa-tsy nany amin'ny morontsiraka avaratra andrefana sy ny morontsiraka ny faritra Melaky ary ny morontsiraka ny faritra atsimo andrefana sy Andro ihany no andrahoana mitsitokotoko. Ny faritra hafa kosa dia manantena oram-baratra avokoa. Mety asika kokoa ny varatra indrindra amin'ireo toerana manakaiky tendrombohitra. Amin'ny vinan'ny maripana manodidina eo amin'ny 20 hatramin'ny 130 degré ho an'ny afovoantany, 420 hatramin'ny 330 degré morontsiraka atsinanana ary 220 hatramin'ny 430 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. Tsy misy fiovana maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Boeny sy atsimo andrefana fa eo amin'ny 530 na 930 degré ho hatrany. Dia izay indray vinany toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho manaraka indray veloma tompoko.